Mbola eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay ihany dia nosokafana tamin'ny tournoi firaisan-kina ny faran'ny Irlandy lasa teo tany Ambositra ny tao pilalaovana 24 ho an'ny ligin'ny Amoron'Mania taranja baolina kitra. Faran'ny Irlandy lasa teo nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tao pilalaovana 24 ho an'ny ligin'ny Amoron'Mania taranja baolina kitra tao Ambositra. Ny fifaninanana natao an'ny ekipa voafantin'ny seksiona mpikambana any toerana nampitondraina ny anarana hoe tournoi firaisan-kina no nisafidian'ny filoha vaovao Randria Tsonoaina Rasamuel ny Irlandy sy ny ekipany nanokafana izany tompolalaovana izany. Tamin'izany ary nandraisan'ny ekipa voafantin'ireo seksiona telefamisy dia Ambositra fandriana ambato finandrahana anjara. Nameno ny isa ho 4 kosa ny ekipa voafantin'ny seksiona manandrina izay vao atsangana. Avy hatrany dia niditra tamin'ny manasadalana ny fifaninanana ny andro sabotsy. Teo amin'ny lalao voalohany dia resy ny ekipa ny fandriana tamin'ny isa roa ohatra ny ekipa nambato finandrahana. Manarak'izay dia tamin'ny elanelan'iso ihany koa no nandresen'ny ekipa n'Ambositra ny ekipa ny manandrina. Ny andron'ny ady no nanaovana ny famaranana ka navosotra ho tompon-daka ny ekipa voafantina Ambositra rehefa nandresy ny ekipa ny fandriana tamin'ny isa ray ohatra. Larana fahatelo kosa ny ekipa nambato finandrahana raha nanamontsana ny ekipa ny manandrina tamin'ny isa 4 ohatra. Ambora goavana sy loka isan-karazany moa no natolotry ny ligy sy ny mpiara-miombona antoka aminy tamin'ity tournoi firaisan-kina ity. Ankoatr'izay dia samy notolorana fanamiana avokoa ireo seksiona 4 ireo. Nanamarika ity fitaopanokafana ity ihany koa nametrahana Andralida ho tompon'andraikitra ara-teknika voalohany eo amin'ny ligin'ny Amoron'Mania. Ity mpilalao kalaza tao amin'ny ekipa pirenena malagasy fahiny ity izay nanao fanamby ny ampiakatra ny avy teknika ny baolina kitra any toerana. Torak'izany ihany koa dia nampanantena ny anao ezaka goavaka amin'ny fanatsarana ny lafin'ny fitsarana ny toerana ny mpitantan'ny ligin'ny Amoron'Mania. Mijery 5,000 mahery moa no tonga nanatrika ity famaranana goavana ity, tranga izay mahavelom-bolo ny mpitantana amin'ny fampandrosoana ny baolina kitra any toerana. Fantatra ihany koa fanomboka ny voalohan'ny volana martsa ho avy izao ny fiadinan'ny tompon-daka ho an'ny sokajy diviziona voalohany ao Amoron'Mania. Io ihany koa ny fanombohana ny fifaninanana any anivon'ny seksiona.